Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia tia anareo loatra kely vetivety hizara vaovao amintsika mahakasika ny seminaire izay karakaraintsika ato. Ny lohahevitra izay horaisintsika indray amin'ity seminaire manaraka ity, ny voalohany dia mahakasika ny fitezahana ny zanaka manoloana ny écran, ary ny faharoa dia resakantsika mahakasika ny dépression, ny fahatelo dia resakantsika mahakasika ny batisa. Ka ilay resaka momba ny fanabeazana sy ny écran dia ho ataontsika amin'ny zoma sy ny asabotsy ho avy izao, izany hoe ny fahatelopolo sy ny faraika amby telopolo ny volana aogositra, ary amin'ny 7 oraty Eropa ny manomboka ny seminaire, izany hoe amin'ny 9 oralina Madagasikara zany, dia mandritra ny 2 andro. Ao anatin'io 2 andro izany tsika dia resaka fotsiny an'izay fanabeazana ny zanaka manoloana ny écran zay, ary lohahevitra izay efa nangatahany maro izy io sady Israel aman-dreny koa avy hizara traikefa ampahafantatra antsika zavatra samihafa, moa isy ihany koa olona izay manampahaizana manokana hiresaka mahakasika izany, azontsika metrahana fanontaniana zany. Ho avy amintsika eo ny mpitandrina Elvao Projet izay hizarantsika ihany koa izy izay fantany mahakasika izay lohahevitra izay. Dia tsy misy vidim-pidirana izy io fa mila misoratra anarana amin'ny roa isika raha te hanatrika izay seminaire izay. Ny faharoa dia hiresantsika mahakasika ny dépression. Be dia be ihany koa tsika no manana fanontaniana mahakasika an'izy io, hoe manahoana ny atao rehefa tratran'izy io, na koa mety manana namana na mety manana zanaka mandalo an'izy io. Misy manko ny sasany tsy vetivety dia afaka ilay izy fa tena maharitra mihitsy dia ao anatin'ny 2 andro ihany koa no andiniantsika izay lohahevitra izay dia amin'ny 17 sy ny 14 volana septambra, zoma sy sabotsy ihany koa izy io, arivariva amin'ny 7 oraty Eropa ny manomboka, dia tahak'izay koa ny amin'ny zoma zany 14 ny volana septambra. Dia mbola maimaimpona foana ihany koa fa mila misoratra anarana. Ary ny farany dia resakantsika mahakasika ny batisa. Be dia be ny fanontaniana izay mety hoe tsy aizitsika tsara na tiantsika ho fantatra ao anatin'io batisa io: ny batisan'ny zaza, batisan'ny olon-dehibe, batisan'ny fanahy masina, batisan'ny fibebahany, ny batisa fanondroa sy ny ohatran'izany. Dia ho resahantsika izay lohahevitra izay, dia ho valiana daholo ireo fanontaniana izay manitikitika anareo mahakasika an'io batisa io, ka amin'ny 17 sy ny 19 ny volana septambra indray zany no anatanterahana izay seminaire izay. Dia amin'ny alalan'ny Zoom daholo ny seminaire, manomboka amin'ny 7 ora daholo, ary maharitra amin'ny adiny iray sasany eo dia afaka mametraka fanontaniantsika ao anatin'izay. Dia mivantana moa zany mazava ho azy ny seminaire izay tanterahana, ka mila misoratra anarana averika any io no ahafahantsika misoratra anarana raha te hanatrika izany seminaire izany isika. Dia mandram-pioana indray manantena zany fankahita aminao indray ao anatin'ireo seminaire ireo ny tenako. Dia sa mo tain'Andriamanitra, mandram-pioana ary tompoko.